Akory aby, tito kely mahakasika an'ilay 15e jour, zany hoe ny asa tokony ataonao isaky ny 15e jour atao anatin'ilay P2P investiment na P2P plateforme ao anatin'ny Antares. Zay zany no rahantsika zany zao izao anao tafaraka amiko dia Jocelyn Andrianasonina miaraka aminao cliquez ilay suivi na follow dia maraka andreo poste maro samihafa tokony hameraka eny ianao. Efa fenifeny ny isan'ny namana tsy mahazo manana mihoatra ny 10,000. Zay no antony tenenako hoe cliquez ilay suivi na follow dia maraka andreo poste maro samihafa tokony hameraka eny ianao. Eo mahatratra 8,80 sy 700 nareo manaradia ary noko tonga hatrany hatrany zay. Olazanao atao mifandray amiko ao anatin'ny page Jocelyn Andrianasonina ary ato no anaranao an'ity vidéo ty ihany koa ka midira zany ato ary jereo ireo poste maro samihafa amin'ireo tontolon'ny asa amin'ny internet zay misy anahy ato anatin'ity page ty. Mbola azonao atao ihany koa mifandray amiko ao anatin'ny profil anankiray Jocelyn Andrianasonina. Ato mbola kelikely nisan'ny namana fa tsy maintsy olona ao anatin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet ianao vao raisiko ato anatin'ity profil anankiray ty. Raha nanao vidéo omaly dia mbola ao anaty nanao ny édition no nanao login amin'izay maraparana n'ilay édition n'ilay vidéo mampiasa ny Camtasia tonga tato anatin'ilay Antares P2P plateforme amin'izay dia nijery an'ireo onglet amin'izay ary tafiditra tato anatin'ilay onglet investiment loans dia zay vao tonga ato ilay toromarika tokony ataonao isaky ny 10 andro. Raha nanao an'ilay vidéo omaly aho dia tsy tonga tato ilay izy dia voatery najanoko zany ny vidéo iny ary nanao an'ity vidéo vaovao ty dia ao anatin'ny appli follow ato ny application ny confirmer an'ilay prêt ataonao ato zany dia manao an'ilay poste omeny iny ianao ireto ny sary ampiasaina, ity ny roy ampiasaina, meno ny roy ampiarahanao amin'ilay poste iny zany dia fenoina tsara ny lien fakanan'ilay première social media le ato iaho zany efa azoko nina tsy mahakatsony zany zao fa rehefa miconfirme iny ianao dia ohatr'izay ny atao hoe mitovy amin'ilay ho ataontsika rehefa avy eo zany mampiasa ilay soratra eto ianao ary anaovana poste makany amin'ny profil izay nivalidevany ianao dia ampidirina ato ny contact anao zany hoe le lien ny profil anao iny sy ilay adresse email ary numéro téléphone zay no ataovy ao. Dia ny deuxième lien ny poste ny amin'ny social media anankiray faharoa no atao ato dia ny troisième poste amin'ny social media fahatelo no atao ato. Oseko anao zay satria mitovitovy ihany izy roa sy le avy ato amin'ny 15e jour. Ato zany ianao amin'ny investiment lohanina ato misy an'ilay 15e jour anaovana an'ilay poste isaky ny 15 jours zany dia maheno texte antsika ato dia alaina le texte iaho moa zany efa zatra teny anglisy le sary ohatrany tsy niova mitovy amin'le sary ny meny tary ambany tary ihany ny sary ampiasaina ato dia tsy miova le izy cliquenao iny dia alaina atao clic droite eo ambonin'le sary rehefa misokatra izy dia hoe save na hoe enregistrer sous na save image as dia mety daholo dia enregistrenao quelque part ao anatin'ny ordinateur iasanao na ny machine iasanao any no asianao na tsara atao amin'ny bureau eo mba mora ho raisina le izy. Dia iny zany no ataonao téléchargena daholo le sary aloha vita zay dia alainao ty texte ty
dia kopihana dia manokatra notepad anankiray ianao, dia coller eo ilay izy. Dia ny ataonao zany zao dia alaina ilay texte dia ovaina izay ao anatina parenthèse na fafana, miteny izy eto miarahaba dia indikeo ozy izy ny andro efa lasa nanaovanao ny poste ilay mivalide an'ilay pré nataonao, dia le poste faharoa zany na le poste nazahoanao an'ilay validation amin'ny prénao zany. Dia ity efa 15 jours zany ana ny lasa, dia fafana tao zany iny dia soloana 15, dia miteny izy 15 jours, dia zay zany lasa tamin'ny poste nataoko farany. Dia miteny izy eto androany dia soloana ny montant ny prix azonao le ato anatin'ny parenthèse, dia nahazo an'ilay 500 ho ny anahy manokana zany zao nahazo an'ilay 500 hitanao eto ambany ety izao, ity ozy izy ampiarahana amin'ny poste nataonao ihany koa, dia imprime écran iny zany ampiarahanao amin'ny poste, ampiarahanao amin'ny poste miaraka amin'ilay poste ataonao miaraka amin'ity texte ity zany, dia ity zany fafanao tao ity soratra ity. Dia ity zany soratra manazavazava an'ilay hoe ninvestir an'ilay 500 ity fafako koa dia soloriko an'ilay 500 $, dia azahoako gain hono zay isan'andro. Ary ny asasany zay teneny amin'ilay hoe half, ny asasany amin'ny profit amin'ilay 1% par jour zany no mandeha amina directement automatique. Dia azoko alaina afaka 30 andro, afaka atao retrait zany afaka 30 andro. Soloana fotsiny ny montant ao anatin'ilay parenthèse omeny ety zany, izay anaty parenthèse zany fafana na soloana arakaraka n'ilay texte omeny ao anatiny ao. Dia kopiako dia iny zany no anoloko an'ilay poste ary ty amin'ny poste nataoko maly editeko zany dia soloiko ilay texte, dia ampiarahana amin'ilay sary ilay nameny teo izy dia koleko eto ilay soratra, dia ity fafana soloina 15 jours zay lasa, dia indikeo izy ny montant an'ilay loanina dia $500. Hidina andalana kely aho dia mbola manontany izy eto ny montant ihany dia 500, dia ity zany fafako tao satria efa apiditra an'ilay sary an'ilay misy an'ilay imprime écran an'ilay pré azoko ity zany ozy izy atao imprime écran ity données azonao ety, dia na le azonao eto ambany eto zany iny anankifolo iny afaka ampidirinao ao daholo. Dia le kely iny fotsiny no alaiko anapiko an'ilay sary satria hafa nanao maly, dia ampiarahako eto le izy ny atao manaraka ilay izy ampiarahana amin'ny poste ataonao ty ozy izy lay imprime écran lay détail ny compte azonao zany, dia fafako teo fotsiny iny zany dia midina indray aho manazavazava zany iny
dia eto indray mbola montant ihany a. Dia azahoako vola ozy izy iny isan'andro toizanao kely zany hoe 5 $ satria zay vao miteny le phrase, satria ho any anahy 500 zany zay, de raha ohatra hoe 250 ny ianao dia 2,5 $ ny ianao ato zany. Dia ny asasakin'izay no mandeha automatika any aminao ozy izy, zay tiany tenenina am'le hoe half of profit. De midina indray tsika de tonga ato ambany ianao zay soloana an'le 500 koa. Dia ohatr'izay zany ny atao dia postenao am'izay le izy na hoe save. Ny anahy moa zany le posta teo aloha le izy dia ataoko hoe save. Dia indray zany no alaiko copieko hoentiko ary amin'ny réseaux sociaux faharoa, dia editeko indray zany ty fa ianao afaka manao nouveau poste dia koleko ato fotsiny. Dia ovaina le sary arakaraka ny réseaux sociaux misy anao any zany de ovay le izy, de ampiko an'ilay de proof en paiement, lay cumulé ao amin'ny compte koa. Izy io afaka ampiko an'ilay lavabe anak'efatra fa zay tianao zany io, na le fohy kely fotsiny no ataonao eo. Dia sauvenao ohatr'izay zany amin'ny poste faharoa. Fa misy adino kely ny teny izy eto ato ambany eto nanome ny roy ao ampiasainao. Dia ty roy ty zany no ampiasaiko rehefa manao an'ilay publication ianao, dia editena indray mandehany dia ampidirina ilay roy ampiarahanao amin'ny poste eto, tonga dia link na hoe roy iny zany ataoko eto, iny zany ampiarahanao aminazy. Dia copiena iny dia sauvena ato dia ohatr'izay koa ny ato iny zany no ahitan'zareo le trafic hoe niasa marina ianao, ahafahany miverifie anao, satria arakaraka ny nombre ny olona miklika n'iny lien iny no ahafahany mijery hoe niasa marina ianao isaky ny 15e jour. Dia iny partagenao any amin'izay amin'ny groupe any, alaina le daty eto klikena amin'izay le daty eto fa ilainao koa iny ary amin'ny valide an'ilay poste rehefa avy eo. Dia copieko ty dia miverina ty amin'ny antaresy aho dia koleko ato amin'ny first social media, ataoko eo zany le poste. Dia mandeha ianao amin'ny deuxième social media dia alaina indray le daty manaraka dia copiena dia koleko ato amin'ny deuxième social media. Profil ny teneniny eto aza afangaro profil foana ozy izy. Dia troisième social media ovaiko zany ny roy mandeha amin'ny canal YouTube koa, dia alaiko le vidéo amin'ny teny malagasy P2P plateforme. Ity vidéo ty afaka rahanao jusqu'à ny farany mandrakotra ny rehetrarehetra, ny étape rehetrarehetra raha olom-baovao na hiditra amin'le izy. Fa misy 200 mahery ny vue eny dia alaiko fotsiny le roiny le vidéo na clique droite ery amin'ny barre d'adresse ery ambony dia copiena, dia iny miverina aty amin'ny antaresy aho dia iny ampidiriko ato amin'ny troisième social media. Arakaraka ny izy social media anananao eo zany no anaovanao anazy, fa ny teny izy jereo tsara le roy ampiasaina, misy an'le hoe antaresy 6 dia ovaiko fotsiny zany lay antaresy 6 editeko dia ovako an'ilay antaresy 6 aloha
ilay roy ato, dia enregistrena. Dia amin'izay fotoana izay zay olona miklik eo zany dia mandalo an'ity roy ity. Dia amin'ny vidéo ataoko manaraka ity zany ampiarahako amin'ilay texte nomeny iny dia posteko ato indray dia ampiarahako amin'ilay roy nameny vaovao fa any amin'ny 15e jour manaraka no mampiditra an'ilay roy eto indray. Dia ohatr'izay zany ny atao dia klikenao amin'izay ilay ity sauvegarder dia vita zay ho an'ny androany vita eo zany ny parametrage nataoko. Dia mijery an'iny indray zany zareo dia mitohy foana moa zany ny gain-ko arakaraka ny nombre ny gain manaraka. Sao raha pisy 3 dia miakatra ho 3,75 indray miakatra ho 37,5 dollars indray zany no azoko amin'ny 3 rapitso. Dia ohatr'izay zany ny ataonao rehefa mivalide an'ilay 15e jour ny poste 15e jour ianao. Dia azonao atao no mitsidika amin'ireo onglet maro samihafa atao anatiny na miverina P2P ianao dia ato no mahazo ny roy anaonao publication. Ity moa zany no manao an'ilay publication rehefa manao an'ilay publication ianao le teo ty fa azonao atao ny mitsidika an'ireo onglet maro samihafa atao anatiny ity. Dia ato amin'ny market off order atao misy an'ireo isan'ny olona nahazo an'ilay prix efa mahatratra 16,500 mahery ny nahazo an'ilay prix ary mitombo hatrany zay efa mahatratra 4 millions mahery ny total montant ny prix nizaraina tamin'ireo olona tonga tato zany. Dia aza adino ny valider tsara ny mijery raha vao vitanao premier poste dia mameno an'ilay deuxième poste ohatran'ity ianao dia fenoy tsara dia manao an'ilay validation ianao ohatran'ilay zavatra natao teo ihany fa miampy an'ilay contact anao fotsiny ato dia voahena an'ilay code telegram mivalider an'ilay réseaux sociaux nao sy ilay poste nataonao dia klikena amin'izay ilay hoe apply for loan. Rehefa tonga eo ilay code ny saisisenao tao anatin'ilay telegram application any amin'ny telefonanao na installé koa ilay telegram ao anatin'ny ordinateur anao raha ohatra ordinateur personnel ilay izy. Dia hitantsika fa voafeninao ilay izy dia miala teo lay acte de présence nangatany taminao. Dia zay no amararako ny vidéo ho an'ny androany manam-piona ny vidéo manaraka indray ary aza adino fa misy roy miaraka amin'ity vidéo ty klikeo iny roy iny raha hanao inscription ianao ary mifandraisaniko fa ho guideko amin'ny étape par étape amin'ny alalan'ny Zoom. Dia aza adino ihany koa ny j'aime ny vidéo manam-piona ny vidéo manaraka indray velomatoa ny tompoko.